misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Ampifaliana indray ry mpianao jaina no hiarabana aminao amin'ity fotoana fianarana ny tenin'Andriamanitra ity. Andeha hiara-hivavaka isika. Raha ny tsara sy be fitiavanao, mankasitraka fa mbola omenao tombonandro, tombo-potoana fanamian'ny teninao izay amin'izao fotoana izao. Mety izy ianao hanatrika izany ao an-tokantrano, aty am-ponay, ary ho tarian'ny fananao masina irery ny fianarana. Dia ho tahinao amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra, ary indrindra omenao fitahiana sy fiadanana izahay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Ny lohatenintsika androany dia hoe asa fanonerana. Asa fanonerana. Tsy azon'ny zanaka hidifina mihitsy ny vokatry ny tsy fahaiza-miaina ny ray na ny reny. Tsy fahaizana noho ny fahotana nataon'ny ray aman-dreniny anefa izy raha tahiny tsy niroboka tamin'izany. Mampalahelo anefa mandrakariva fa manara-diany ray aman-dreniny izy ireny. Ny fanahy mibebaka rehetra tahaka ny Zakaiosy dia hanamarika ny fidiran'i Kristy eo am-pony amin'ny fialana amin'ny fomba tsy mety rehetra izay nanamarika ny fiainany. Tahaka ilay lehiben'ny mpamory hetra dia hanome porofo ny fony madio izy amin'ny fanonerana izay nataony. Raha nandratra ny hafa isika tamin'ny raharaha fanaovana, raha nisy tafahoatra nataontsika teo amin'ny varotra, na namitaka olona isika, dia tokony hiaiky ny fahadisoana nataontsika isika ka hamerina izay tafahoatra nalaintsika arak'izay azontsika atao. Rariny raha tsy izay nalaintsika ihany no averintsika, fa izay tombo mety ho voangon'izany raha nampiasaina tsara tamin'ny fahendrena nandritra ny fotoana nateo ampelatanantsika azy. Tsy ho ela intsony dia hikatona ny androm-pahasoavana. Raha tsy manompontompo amin'ny patokiana ianao ankehitriny, dia ahoana ny hatrehanao ireo fihetsika tsy mahatoky voarakitra fa nataonao? Raha tsy nety nitondra tena tamin'ny patokiana tamin'Andriamanitra ianao, dia mitalao aminao aho mba handinika ny tsy fahatanteranao ka manaova fanonerana raha toa ka azo atao. Nefa raha toa tsy vitanao ny ianao izany, dia mivavaha amin'ny mpanetrehi-tena sy amin'ny mpibebana mba hamelan'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy ireo trosanao maro dia maro. Manomboafy fiainana kristianina ankehitriny, aza manala ny tenanao intsony noho ny tsy fanomezanao izay anotompo. Ankehitriny, raha mbola reny feo malefaka ny famindram-po, raha mbola tsy tara loatra ka mbola azo arenina ny raha tsy vita, raha mbola manakoaky ny antso anio, raha iain'ny feony ianao, dia aza manamafy ny fonao. Inona no mila ovana eo amin'ny manodidina anao? Dia avereno jerena ilay andininy anaranao tsy anjery tamin'ilay andininy fototra izay nivakiantsika tany am-piandohan'ny herinandro, ary ahoana ny ampiaranao izany eo amin'ny fiainanao mandritra an'ity herinandro ity. Antso ny lesona tsika androany rahafitinina, miantso antsika ny fanahy masina, fitaovana fotsiny fa miantso antsika Andriamanitra. Ary mino aho fa miasa ao am-pontsika tsirairay avy ao ny fanahy masina, dia mino aho fa andray fanapa-kevitra tsara isika rehetra. Andeha hiaraka hivavaka.
Makasitraka ny amin'ny antso izay alefanao aminay amin'izao fotoana izao. Omeo hery izahay mba hahafahanay ho tonga amin'ny tena fibebahana. Ary ampahafantaro anay Tompo ny tokony hanaovanay fanonerana. Ataovy mivoaka mpandresy izahay amin'ny fahalemena izay mahazo anay. Ka mba ho vonona ny fitsenananao tsy ho ela satria araka ny voalaza teo dia tsy ho mandrakizay no hivony varavara-pahasoavana fa hikatona izany. Ka dia mba ho samy vita fiomanana ny tsirairay avy izay mihaino izao fandaharana izao sy ny fianakaviana rehetra. Ampio izahay mba ho fantsona ampita amin'ny hafa ihany koa izany afa-pitiavana izany. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainan'izao mpiaino izao, ny fiainan'ny ankohonany. Meteza ianao amin'ny maha olana raha sendra olana ary anasitrana metraka ny tananao feno fitiavana an'i Jesosy raha sendra aretina. Tononona sy angatanany amin'ny anaranao irery mivavaka. Amen. Dia miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary mametraka ny mandra-pitafa, mandra-piaona, mandra-piaino ho amin'ny manaraka indray. Veloma Tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.